ny anjara verany farany. Tantara mitoy nosoratany Arnofy. Ovy alomin'ny Nanja. Miaraka mizoma amin'ny Rina, Ralala, Christophe Rabiarmanana. Mandray feo, mamy Arvony. Mandrindra ra teknika, Aro. Manatontosa, Nanja, Razafindrakoto. Vahoatra ve ny peniko sa misamaritaka be ihany ny saiko? Asa sa tsy mbola ampy ny aingam-panahy? Nefa ikopaka ho aiza moa izy? Itento tontolo feno fangiry firiana angamba? Na koa amakivaky mionja mahery ny fiainana feno ankaso? Nefa tsy ampy angamo ny anjara olanao isan'andro no andany andro anampitrotraka ny adi-piainana andray amin'izay tantaran'olona tsy misy idiranao ianao? Tsy hitako izay litera hosoratana voalohany. Tony ny tontolo, diso tony loatra aza. Manambara fa ao ariana kely eo ny oram-baratra mivatravatra. Orambe mivatravatra tokoa moa zany. Koelako tsiny ary raha hitondranao anatin'ny lakanday keliko hitetin'ny ranomasimbe ny antoro hevitra dia ny hoe mamikira mafy ary toneny fo. Avy ny varitra ny asa soratra mihitsy ka nanapa-kevitra ny hijery ny sakaizako raha efa tsy hitako antoana maro. Teny ity le tranony zareo. Navosina be fotsiny fa ity mihitsy. Engany ka mbola ato izy. Ary raha nifindra-trano moa izy. Tsy mba hafantatra an'izay mety ahitako azy hoe ny olona ato e. Ahoana ny ianao izay azafady? Manao ana tompoko? Saika mba hitady anjara azafady? Mbola ato ihany ve izy no mipetraka? Nzara biochimiste? Tokony ahoana? Tsy azoko. Zany nofinofiny hatramin'ny fahatanorany. Efa taonany maro izay mantsy no tsy niona. Ay, atondrindra izy ka ary izany toy ny vatany. Mandrosoa re? Misaotra. Dia faly mahafantatra anao zany ko. Fa ianao marina moa zany no izy a? Ilay mpanoratra hoe mino fa tonga dia ho fantany. Tsy dia manana namana maro teo lasa mpanoratra angamba izy. Fa efatry ny ela zany nareo mpinamana? Eny, ary mino fa raha mantsona eo izy ka mahatazana dia hiazakazaka avy hatrany isakambona. Ndrizy, sady tsy afaka ny tazana anao izy no tsy ho afaka ny hazakazaka isakambina anao ihany koa. Fa ahoana? Sady malemy izy ny jamba. Sady malemy ny jamba ahoana? Fa naninona? Andro mangidy loatra teo amin'ny fiainako sy ny fiainatokantranonay zany. Angamba tsy vitako loatra ny tantaran'izany ka. Azafady ary raha toa ka namono fotaka efa nandry. Dia manahoana ry sy ny fahasalamana?
manany any avy e zay ty e. manany any ansia ahoana koa e. Ka inona ary ny tia ny seho avaliko an'izany fanontaniana izany e? Tsy salama ve a? To tsy mahatsiaro mangorangorana, to tsy misy fiakarany hafanana kely akory. Salama ve a dia ho eto amin'ity seza misy kodiarany ity no andro tokony fiainako. Aiza no any mba sisa hitany masoko. Aiza ary seza njara fahiny. To tsy mbola tsaroko na resy asy tamin'ny azakazaka rivo metatra. Feno zavatra tsy ampoizina arseny fiainana. Fiambona mibetsaka fa tsy misy ny atao hoe sambatra. Ny faly amin'izay rehetra mitranga ny tokony ho izahana. Ka raha mbola mila ezaka koa ny falifaly, tsaritsary mpifaliana ihany ve zany? Ie, ka sarisary ihany ange zao fiainantsika izao e. Ho avy ny andro ka ho aforiporitra ilay mpanoratra ny tantaram-piainantsika ka ho dorany. Lavenina kely ho entin'ny rivotra ny sisa dia anjavona ny amin'ny mandrakizay. Eny e, fa taiza foana aloha se no zao vao mba hita e. Teo ihany aka. Somary sahirana kely fotsiny e. Tsy henoko kokoa ny fahavoazany se raha tsy izany fa ela ny tonga nitsidika ny se. Efa fahenoko tsy indraindray amin'ny onjam-peo ihany ny tantarany soratany se fa tsy nampozikose ilay mpanoratra. Toa an'se ihany a dia mba niezaka nanatratra ny nofinofoko ka nahavita nandramondrambotra kely teny. Ny ary se tena tafitako tsara mihitsy ny lakana. Fa nisotasotan'ny hafa ny nandrendrika azy indray a. Fa nisinina tokoa a. Raha fitinina ary se dia hoe resy a. Tsy misy ny ankoatr'izay. Ka tsy ny skôro final no angatahako amin'ise fa ny fitantarana amin'ny baolina mihitsy. Ka nitarika resy angamba mba manana ho tantaraina firy e. Tsotra ny azy mazana mangalatra ny arbitra. Any amin'ny mpandresy sera ty azo valiteny mahafapo e. Iza nefa le mpandresy? Any izy. Saingy tsy mananjoa nonona ny anarany a. Fa ahoana? Ahoana? Ka sary-piary loatra hony a. Na koa hoe tokony anatona psifa miteraka olana lehibe eo amin'ny fisainako le olana mahazo aketra io. Anjara. Asa raha noho izaho hoe mpanoratra fa tsapako tao feno se sary teny ny resaka se. Tantarao tsotra fotsiny e. Tony! Ahoana Andriamatotale? Dia izao ve no vao miditra ny toeram-piasany e? Tena miala tsiny Andriamatotale fa nisy vahiny tonga tampoka tao an-trano dia izay ny somary nahatara kely aho. Tony a. Tsy olana amiko ange na dia tsy asa mihitsy azy ianao e. Nefa tsaro fa tokony ho modely tsika eo anoloan'ireo olona maro fezindreo a. Ka za kosa ange Roger tsy hoe mpanao ohatr'izao isan'andro e. Eny e, fa iza aloha izany vahiny tampotampoka lazainao izany e? Tsy haiko. Ilay mpanoratra hono. Izay ihany no lazainy. Za koa tsy afaka nitafaela taminy fa izy sy njara ny navela koa dia namonjy ny asa koa. Ilay mpanoratra. Lehilahy somary maintimainty sy marirandrirana izay. Marirandrirana aloha izy e. Fa izay mainty sy fotsiny tsy haiko. Zarazara nga no ilazako azy e. Izy ihany izany e. Namany efatra amin'ny elo izany. Izany mihitsy hono. Ary no heveriko fa ianao ihany ange ny tena namany e. Izany namandritraka. Fa mba manana namana hafa ihany izy. Mila mitandrina tsara ianao a. Fa ahoana? Tsy hitanao fa efa mizaka mangidy mihitsy ve izy amin'io mahazo azy io e. Roger a, za indray ve ny anontanianao an'izany e. Ka azam-piana tsony ary ny azo fijaliany e. Sa horatrainao indray fony. Fa nahoana nefa ny toa hilika ao aty amiko irery ny fahadisoana amin'izany e. Satria ianao mivadiny. Ianao izany ny tompon'andraikitra voalohany. Ianao nefa mahalala tsara fa tsy fidiny ho any ho tafiditra lalina amin'izao tantara izao. Tony a.
raha nandray ny anjara toeranao hatrany amin'ny voalohany ianao a dia tsy ho nisy zao rehetra zao nararotonao ny fahalemeko e tsy andany andry fanditra aminao eto ahy nde vojeny ny asa eny indre matotale fa toa tsy mitantara ary sy fa toa ilozany sy mitanondrika fotsiny e ho afika vetivety fotsiny taona maromaro lasy zay dia izay ny zava-misy marina rotony ka tsy hitako izay tokony ahatezitra azy aminao amin'izany manana ny safidiko manokana eny e fa namadika ny fisakaizanan'izy teo aminay hony a fa samanadalanao na dia fantaro tsara zany fitiavany ianao tsy mahagaga nge izany e mitady fanamariana tena foana ny voaheloka ary mitady an'liana andraikitra foana izay tody tsy fahombiazana ianao ny tiako fa tsy izy dia tokony ataony ho ampo azy zay tony a haiko ange izany fa izy ny tsy mety anaiky ary manangana ho rafiny mihitsy tsy mahagaga izany ho aho izany no antsoina hoe felonana raha tsy hainao mpinamany efatry ny ela nge izay e nahoana ny fanao an'izany njara fantatro fa tena sarobidy aminao loatra ny fihevanana misy eo aminareo ary raha ny fifankatiavantsika ny zary vato anoritoro an'izany e tsy manina fa mpandeferiko ny foko za kosa ngany teny an'izany e mba satrotry fotsiny raha iraviny zao disadisa misy eo aminay izao ny zavatra ninina novolena ary njara tsy ho faty raha tsy nina ongotana izy ny nametraka adina misaraka anareo izy ihany no afaka nototra an'izany ary raha tsy hanao izy fa tsy mihevitra fa tsy nitoro-bato ah fotsiny dia aza manantena zavatra fakoatra izay e dia inona izany no ataoko e tsy misy ka no manadino azy ny tsara indrindra tony a iny angeny mba hanamako e hainao tsara zany haiko ka fa mino aho fa mety manana namana hafa ihany ianao hanao any io ilay tena tokony hitokisanao fa tsy izy manana tokoa aloha ilay nanofo lasa mpanoratra izay izy koa efa elany tsy hitako tsony asaramatina velona ka za koa angeny tokony ho tena namanao fa tsy olo-ka fa-tsony e tsy mariny izany rotony e olo tiako ianao fa tsy namako dia maninona samy hafa be izany e ny olo tiana manitsy foana rehefa misy fahadisoana fa ny namana afaka miaragaika ny tena ohatra fotsiny izany dia ataovy satony namanao aho izany ny olo tianaoko aza amin'ny namana amin'ny indroatra intsony mety animba antsika iny hoatray fanga verina ndray ho avy akia misy aty indringa fa manahoana ianao manao any ianao madama ahoana ny ianao izay hitady anjara tsy haiko tena izay indrindra no saika ho ataoko fa nahitanao a dia niova hevitra indray fa ahoana afaka miresaka amiko ve ianao e ho ento ny teninao e mihaino a madamo tony a fa tsy ampy anao ve ny azo fijaliana hoentin'ny vadinao ankehitriny no mbola tovananao fanitsakitsahana indray e nahoana ny lazainao fa manitsakitsaka amin'ny vadiko aza manendrikendrika manendrikendrika ka inona raha nampiakanakana anao teo raha namoa nataoko fa le raha vaviko no miverina tampoka madamo tony a dia ny raha vavinao koa izany no ny fampiondakontana taminao tary anaty fiaratary fa miala tsy indrindra madama tsy hitsikilo ny fiainanao akory sendra tsy palitro fotsiny ny maso adaly e izay nataonareo tao an-trano tao ihany angambany tsy hitako okarsea
asa mitenin'inona minjara tsy fidy no ange ny araka amin'iny tsy fidy no anao ny anitsakitsaka amin'ny vadinao fa safidin'iza indray safidiko ihany ka fa tsy sitrapoko velively fa nga tsy amin'ny fo no mity amin'ny fo ka tsy sitraponao ahoana aleo ho tantaraiko anao asa tokony ho efa bolana talohan'ny fahavoazany angamba fa ianao verinjara efa maninona mihitsy fa maninona anao ahoana izany ianao milaza iara-iasa amin'ireo zezaniko fa inona ny tena olanao amin'izany njara hainao tsara fa tsy mahazavasaina aminao loatra iny inona mbola irahanao aminy any resaka efa tamin'ny firy-taona izany veritony miala tsiny amin'ny fihavananareo ary njara fa rogerena nge mikarazan'olona tsy maty voalavan-kibo aza dia tia mitsaratsara olona ohatr'izany ho ahy ianao fa inona nefa manahirana anao amin'ny asanao izao tsy misy ka fa hafa ihany izany manana ny an'ny teny izany fa ngamoa ilay izy ianao rery fa tsy hitambaranareo sy roger tao kely fotsiny ary mba hampahambola entinao ao amin'ireny volako isasana ny orinatsaka za zany tena mitondra betsaka satria mbola mamatsy fahaiza-manao tsy marisika amin'izany aho any inona fanazavanao iny roger iny mihitsy ny tsy mety amin'ny eritreritro tony mba afaka ny ametraka ny tanjony tena manokana nge rehefa mahaly eo teny manafa ho ararotin'iny roger iny fotsiny ianao rinjara za koa ve dia anaiky mora foana an'izany aminao tsotra loatra ianao sy zany foana ny ianao hitondra fivoarana be ho an'ny tokantranontsika io tetika asy io mino ahy ianao manamafy ny mifanohatra amin'izany ary njara manana ho afijery miabo seria to tsy laitra naifika tamin'ny hevitra efa masaka tao an-dohany nefinjara fa nysisika ihany teraka korontana lava tao tokantranonay izany zany eny misy fahamarinany ihany aloha ny azy tokony mba nahy nampandefitra ny ambom-ponao ianao hoy ianao tsapahanjara ihany fa misy afo mitady hampangotragotraka ny tokantranonay nanapa-kevitra izy fa andehaka rivotra kely any amorontsiraka izay narivotra ny masina angamba no heveriny fa mba ampitony an'ity afo mitady hanapaka ny fatorana mamatotra anay tsy maninony zany io iny ary misy onjafaventy tsy maninony zany io kanosatsy ataiko ndry atosiko any amin'iny onjiny tao amin'izay akatra ka rehefa viondray manomboka mangatsika izany ndao ary hitany tony dia tonja mahery toreny foana ny fiainana tsy mba mety ho tony araka ny anaranao amikira mafy amin'ny tanako fotsiny ianao dia milamina io hitanjara manina raha janona ny aloha izany resaka fiainana izany aleo miaina fotsiny amin'izao ie mety mihitsy izany fa ny olana zao dia tia mihinanao mafy raha izay indray dia mila mahentsika aloha ianao ay za ve moa ampoenjey anjara saingy nininona velandositra elaela kely mihitsy avao ny bedainy teo amin'ny valahako no fihino ny vatako marefo rakotra ny fasika
natony teo amin'ny molotro tao masirasira ny ranomasina ny oroka feno fitiavana. Aorian'ny andro mibalika nefa mazana no hiavian'ny rahona matevina. Fa ny sinina madamo tony a? Eny e, tsy dia hoe ny sinina loatra. Velarina teo amin'ny alokaloky ny voany olona mba hoany. Dia nitsotsotra irery teo aho. Anjara nandeha nividy ranom-boankazo. Henoko misy olona manatona, misy aloka mandindona. Napiakariko ny solomaso mainty nanaovako dia niarina moramora. Roger, fa inona ataonao aty? Manahoana aloha inona ary ty taitaitra ty? Fa inona ho any ataonao aty? Bon, misy raha ataoko aty dia mba nandeha mifopoka sigara tetỳ amorontsiraka e. Nahita zato akanto ny zavaboarin'Andriamanitra dia nanatona. Mandeha ihany ianao, mandeha ihany e. Sady manepitra sady fofotsigaranao. Azo ty raha dia foana manahirana anao hoe hita misongadina mihitsy ny hatsaram-bikanao anatin'ilay akanjo fitondra milomano. Miangafy anao a Roger. Mandeha ihany ianao, mandeha ihany. Raha anjara ny tadiavinao dia lasa mividy zava-pisotro izy. Mandehana zaho any. Tsy miova mihitsy ianao sy somary miavina kely io. Izay filasanao e. Mandeha ianao, mandeha ihany dia ampy izay. Eny e, andeha. Efa kely koa nge sisy. Inona ny kely sisy? Manokana izany mirary fakandrivotra feno fifaliana ao anareo. Izy indray aloha dia tena feno fifaliana tokoa e. Ianao koa irarianay mba hahita namana iray mifaly. Dia efa hoadrodron'ny olona ho tanora fotsivolo zato ianao. Dia efa samanao teny mandrangotra ny nofoko mihitsy nge ianao izany. Kita fa izany no marinako. Sendra mba hanenena ry tondry izany vavanao izany aorianao a. Asa, mbola aorianao izany e. Dia aleo andeha. Mandeha any. Asaiko izany anjara any ianao rehefa tonga eo izy. Tsy andany andro ifandritra aminao eto a. Ok zao e, mety hifanena ihany izay mandra-pandeha kody. Iny maraina iny. Asa loatra izay nahazo anjara ny maraina amin'izay asany indray fa loza ny fandiniany aho. Tao anatin'ilay akanjo mandro fotsy manify nanaovako. Raha tsy vadiko izy angamba homenatra mihitsy aho. Iny maraina iny. Tsy ampiory iray nefa nandehanany dia nahazo anso ho any amin'ny hopitaly aho. Fa nisina Roger a? Nipoaka ny laboratoire. Mipoaka ny laboratoire? Tena nahoany Zara? Tratra ny fipoahana tao izy. Maty izany ny vadiko. Zara, nahoany e? Tsy a? Mitony aloha ianao rytony a. Tsy maty izany izy. Fa nanao ahoana izy e? Aiza misy azy? Ao amin'ny trano famelomanaina izy e. Mbola tsy mahatsiaro tena. Ka tsy efa faty ihany ve izany e? Efa tsy atahorana intsony ny aika. Efa nahazo ny fitsaboana sahaza ho azy izy. Mbola miandry ora maromaro ny mpitsabo vao lefa ny fampatoriana natao taminy nandritra ny fandriteny. Efa azo tsy tiana izany izy. Miandry ny famondrana azy aka hevitra manokana hono. Dia inona hono tena vo amin'ny mpitsabo? Voadona mafy ny lamosiny noho ny fianjarana tamin'ny fipoahana. Ny masony koa dia mahendry vovoka simika miparetaka atao amin'ny laboratoire. Zavatra saripady be daholo inge izany Roger. Eny e. Ahina ho tsy afaka hitsangana intsony izy. Ny masony dia atahorana mafy ny ho lasa jamba. Nzara, tsy
nahoana loatra e nahoana iny maraina iny no maraina nahita anjara farany salovatavako. Iny maraina iny maraina farany famihinanay teo ambavahady. Iny maraina iny maraina nangidindrindra teo amin'ny fiainanay. Iny maraina iny telo volana taty aoriana vao nivoaka ny hopitaly njara. Efa afaka lavitra ny varavaram-pasana saingy tsy hitako izay fiatsarany. Ny maso ny jamba, ny tena ny malemy. Nampiantso ao any ampiasany lehibehany. No inona loatra nga? Oui, André. Ha, tony. Mandrosoa ianao dia mipetrapetra. Misaotra tompoko. Ka manahoana zao raha misenao zao? Ao, tsy hitako izay hamaritana azy. Fa inona nampiantsoanao ahy? Ok, aleo angamba tonga dia voataniko ny resaka. Mino ary tony fa hainao tsara ny fanarana nataoko sy ny tsara tamin'ity orinasy ty. Haiko tsara tokoa. Nasain'ny vakiako mihitsy ny taratasy fifanarahana taloha nanaovana rosony. Fantarao tsara koa zany fa ny fahaiza-manao no ampahany anjara birikiny ato amin'ny orinasa. Haiko azy zany. Fa inona ny tena ho atongavana? Tsotra ka. No ny olana mahazo azy ankehitriny dia miala zany ny anjarany. Azonao ve? Tsy rarony kosa zany ka. Tsy anaiky mora foana an'izany a. Mazava ho azy, tsisy anaiky an'izany koa. Fa zao hanao déclaration de faillite fotsiny no ny fipoahana tao amin'ny laboratoire. Dia rava ny orinasa. Afaka manangana hafandray aho miaraka amin'ny mpiara-miasa hafa. Ianao kosa tsy maintsy onona amin'ny vola kely azo noho ny fahavoazana teo am-perinasa. Tsy faniny ianao Roger a. Calme aloha calme ianao. Fa mety hisy vahaolana ihany raha mahay mifanaraka tsika. Inona izany? Tsotra ka. Miaraka amiko ianao dia omeko toerana ato amin'ny orinasa. Sanatry. Mahazo maninofy ianao. Bon, ok. Mahazo mandeha ary ianao efa heninao izay ny vaovao. Rehefa nandinika ny didy miandry ihany efa dia nanaiky tsy fidiny. Aiza ny vola naovako ny fitsaboana anjara. Samy tsy misy miasa izay. Ny ady varotra kosa ny azonana ny ampahany amin'ny orinasa ho anay. Ny anangona vola hoentiny hitsabo tanteraka amin'ny fahavoazam-badiko ny tena tanjoko teny am-boalohany. Saingy hafa ny fiodin'ny tantara. Zay ry seny mba faniriako asa raha mba mety amin'se. Fa tsy mahita tantara hafa mihitsy hoe seny dia ny tantarako no soratany. Tantara hafa ahoana? Tantara hafako. Tantara mba miendrika ho soratana. Tantara tsara mba ho henoina. Tsy haiko tantara izay mety haliana ny olona. Zavakanto ange ny asa soratra fa tsy vokatra e. Miankina amin'ny fahaizanao mampiaina azy ihany no mety hitiavan'ny olona azy. Na izany na tsy izany tsy maintsy misy tsy tia foana io. Tsy azoko tsara, zavakanto fa tsy vokatra ahoana. Izany toy ny sary sikotra iray ihany io. Rehefa hividy azy ny mpanjifa dia ny sary no jereny fa tsy mijery an'izay hazo nanaovana azy ihany izy. Tsy etam-barotra velively ny asa soratra ary njara. Alahelo hifampizarana io. Afaliana iaraha-mifaly. Fanahy miara-misento. Sehatra hifampitafan'ny mpamaky sy ny mpanoratra ny asa soratra.
ny zavakanto amin'ny akapobeany mino aho fa isan'ny mahafian'ny fihepetra amin'izany ny tantaram-piainanse tsy te hanakatra n'izany redirety misavo mbona ataon'se zany aka zay ataon'se any fa zao mahazo mba mangataka service kely amin'se ve lazao inona no azoko anampiananse ndao ary aloha tsika hidina any ambany misy zavatra laina any ka ho bataina zany se hidina ty tohatra ity efa misy lalana namboarina ho an'ity sezako ty tsy amin'ny efitra ambadika tsy may ary efa hainse tsy enjery mihitsy izy zany se tiako to manany any eto angeny fiainako manontolo ary efa horotaona zay ny nahatoy izao haiko tsy anjery hatramin'ny fitoeran'ny fanaka raha tsy hoe ro voanisy nanisaka ka inony zato any rahanse zao manao fotoana amina japonais re zay ara-pitso tsy mbola nahita mihitsy izy io ka isenao saiko mandeha any ho vitako ve zany milamina fotsiny andakito no anaran'io olona io mpianatra le chimiste tsoina hoe Miyoshi Kawa izy ondakito moa izy teo oka aloha aka stylo fangaro moa tsy tetiny napetrako tia aloha le chèque tia ty aloha ampiasainy eo ary mba apetrao kely ny tanako de zao misy rany zavatra kely zay any asa tokony 80 mililitatra eo ao omensy azy ty chèque ty de raisin'se zay 50 mililitatra moa de izany ve no sandaina amin'ity vola be an'se ty somba tisy fanoratra ary se io mihitsy no izy ka ary ao aisany kely mihitsy aloha ny tanako anyratako azy amin'ny litera fa de inona loatra ry se ty zavatra tena lafo vidy ty io no antsoina hoe dicomarol aminy fa ahoana ihany momba antsika tery tony momba antsika ahoana moa no tianao lazaina ka ny fiarahantsika kinina ndray fa manina ny fiarahantsika tony de ohatra zao foana zany tsika fa tsisy fivoarana mihitsy fivoarana ahoana tena maizina amiko no tianao lazaina zany ve de tsy ho azonao ahoana ny raharahantsika Roger ainao tsara nge fa manambady ko rahantsika ahoana ahoana moa tsy aizako an'izany fa efa ela koa zay ny rahantsika izay tokony mba hiditra midingana manaraka amin'izay sady le ry koa nge tsy de hitako tsony zay ilana ho azy nijery tsy mirehitra tsony ny sase efa tapaka fa tena mila izy Roger tsy azo kilozana naroviana ka za kosa tsy afaka ny anaiky an'izao foana fa manina nefa ianao raha mampiakatra tovovavy hafa tony tsy question na vehivavy le izy fa fitiavana ary sendram-baly ry le tena tsy afaka tsony fotsiny ary ny rahanao amiko niaraka taminao satria voatery saingy rehefa zatra milalao afo manjary tia mandoro tena lasa raiky piti aminao de tokony alanao amin'izay zany le riko tsy tiako ihany koa izy ary tsy mbola nisy nanombinana ny fitiavako azy ka rehefa tsy mahavita manapa-kevitra ianao de ho raisiko ny andraikitra tsy azoko zany amboariko iny amboarina hoana aza miteniteny foana Roger serieux zany vitaiko ny amin'iny izy nyrijarija be teo aza tsy afaka tamiko vo mainka ava zao de amon'olona indray zany ianao tsy mamono olo zany aka fa vako fotsiny momba azy rehetra
Fa hoana indray ty tokana farany sia tamin'ny telefôniny ity e. Ka lany le whisky tatoko. Tsy fantatra le izy raha tsy sendrany bataiko. Za in'izay ihany fa somary tsy mahatazana lavitra loatra. Efa tsy mahita n'inon'inona ka hoe tsy mahita lavitra loatra. Tsy zany no tiako resahana. Atao inona ho aty toko ity? Hosotroina? Fa tsy ampy an'se ve zao fahavoazan'se zao no mbola ampiana fahadalana indray e. Mavesatra loatra ny lohako rysea. Iza no azo hitokiana? Feno fiatsaram-belatsiany tontolo manodidina. Ka tsy ahavaolana mihitsy ange ny toka e. Ka tsy vahaolana koa nge ny tadiaviko e. Fotoana fohy ahafahako manala vetivety zao zioka mavesatra amin'ny tambesatra amin'ny soroko zao. Zay ihany no ilaiko. Nasiako andra vitsy ihany aza. Mba kako aina kely fa torovana loatra ny fanahiko. Mitandre Marsia, mitady vary lavo sy izany. Tsy dia ho arery koa nge io e. Kely monjany mba alaiko. Ny ambiny atao haingon-trano eo dia itony sy ny namany mandany azy. Itony sy ny namany ahoana? Tsy dia resaka an'izany ahy. Ary efa any amin'se le dikomarolina. Ie. Fa inona loatra ho aty ranon zavatra kely tsy misy tika ny vidiana manapotrisany ity e. Rongony avorazana. Tia ny dikomarolina aminy e. Ieny e. Fa inona le dikomarolina? Ainse moa fa misy pozina ao amin'ny fakambary. Efa henoko foana fa tsy haiko izay fahamarinany. Misy pozina mahery vaika ao amin'ny fakambary. Tano any amin'ny taona 570 sy arivo tany dia nisy dokotera antsoina hoe Karl Paul Link. Nandinika manokana azy io mba ho atao pozim-boalavo. Ka tsy tiany tsy fainse ity zany ny pozim-boalavo lafo indrindra eran-tany. Tsy tonga dia naomby izy ka. Navita karazany 100 teo eo dokotera Link. 5 teo am-pandalinana dia voan'ny tuberculose izy ka tsy maintsy nahato aloha ny asa. Dia nisy nangalatra le izy nandritra ny tsy nahateo azy. Ka any amin'ny varomaizina sisa no ahitana an'ity poziny ity. Zay no mahalafo vidy azy. Ka tsy dia izay loatra. Ny olana amin'ny voalavo dia tsy ny herin'ny pozina loatra fa ny fomba hihinanany azy. Tena zany mihitsy aloha raha nitako ao aminay e. Ndray mandeha indroa ihany izy no mihinana pozina dia dinganiny fotsiny eo amin'izay. Ka manana mpanandra tsiro manokana ny vondrom-boalavo miara-miaina e. Raha vao maninona ny voalavo mpanandra tsiro io, mialangalana daholo ny sisa. Ka rehefa vita ny fitsaboana ny dokotera Link dia karazany ray ihany no hatsarainy. Tena kaiza daholo ireo ambiny. Ireo karazana dikomarolina hafa dia nitazomin'ilay mpianana antsoina hoe Miyoshi Kawa. Anisany amin'ireny tia ny vidiko ity. Amin'ny mahavokatra vonjy-maika azy nefa dia tsy misy ny taratasy manokana miaraka aminy. Anjara mpividy manao ny fizahana manokana. Ka mikasa ny anao pozim-boalavo avao zany se io. Ngamba mety ho mahery noho izany aza. Dia tena tsy hanao an'ilay izy mihitsy zany ianao? Tsy hanao an'izany a Roger. Ahoana ny amin'ny lokony vadiko aminao e? Bon, aleo ary anaovako azy e. Manina nefa izy raha avela amin'izao e. Tsy hitako mihitsy antony tsy maintsy anaovana an'izany. Ho avela amin'izao? Ie. Dia hoe tea tsisy kianja toy izao foana. Na ny mieritreritra aza ve fa manam-pitiavana azy ny malalako dia ety amiko aminao. Ka izy ange ny taloha e. Ary ny toerana no ny sisianao. Izay fomba nahazoko azy rotony tsy olana. Ny fantatro dia niady aka nandresy noho izany mila mibatam-boary. Nefa njara tsy te hiady aminao fa ianao ny lavaniny taminy. Ny adalany anjara ny miaro ny amin'ny fitiavany tsy ho fatiny tafio-drivotra. Ka izy ve nanampo fa ianao no havita madika azy. Toa feno fanomezan-tsiny ange zany teninao zany.
toy ny hoe madio sala amin'ny rano ianao. Raha tsy noho ny herisetra anao tsy ho tonga tamin'izao mihitsy Roger tsy andany andro amin'izany resaka izany ary Chérie zao fotsiny rehefa tsy mety aminao zany dia hisarao fotsiny izao izy dia ka vita. zaho tsy hisaraka aminjary zany. Aleoko misaraka aminao. Hisaraka amiko eto ampelantanako ange momba anao rehetra tsy ho sarotra ho any hamandrika anao. Hamandrika ahoana? Zanyko anahirana avy ny ampanjavona ny ampaham-bolan'ny orinasa sy hanoratra fandaniana tsy mitombina amin'ny anaranao. Izay le hoe fanodikodinam-bola. Dia hosahanao ve? Hodry nahoana ny tsosahako? Ianao aza zany sany andao ako. Tsy manan-tsafidy afa-tsy ny lalao ny tantara miaraka amiko ianao rotony Fa tsy ampy anao ve zao efa ferahako aminao zao Tsy ampy aka, tsy ampy mihitsy, tena tsy ampy mihitsy. Rehefa irery ianao vao tena mety amiko. Efa naposiko mihitsy fa ilahy le mpanoratra. Fa ahoana ka? Hita misoritra eny amin'ny endriko angana? Non, juste fotsiny hoe tsaroko le fomba fihevitra lahy maniditsidin'izay. Feno aloha za tatondehan'lahy. Efa ny tantarainy tony daholo ny tantaranareo rehetra. Et alors? Te ngavy an'si Roger aza mikasa ny anisy ratsy anjara intsony. Fa anisy ratsy azy ahoana moa? Asa araka ny fikasana izay nilazainao tamin'ny tony ohatra. Fa inona aloha ny teny hidiran'ny lahy amin'izany Tsy misy ka. Reketiko antsoratra ny tantaranjara. Tovao hatratramin'ny mpeniko raha mbola anampitrotraka ny fahoriana ianao. Tsy manampitrotraka ka mila seo dramatika kely fotsiny mba aliana ny mpiaino. Andriamatoa Roger, fa dia inona loatra ny ratsy nataony njara taminao No aza, tsy haiko loatra. Tsy afa-po kosa raha tsy potiko tanteraka izy Noho ny abibiana fotsiny sa fialonana? Averiko ihany fa tsy dia misy idinanao loatra ny amin'izany. Ary raha tsy manana zay intsony ianao dia mandana mandeha amin'izay. Fetsy tokoa ianao Andriamatoa Roger. Nefa mety ahita hirika hitazonana anao ihany raha manino ny njara. Raha za lahy tsy mijabaka lalina amin'izany, ny efa ao anaty kianja aza mitady lalana ivoana fa tsy tafavoaka. Na inona setriny tsy maintsy sedraiko satria ny namako izy. Dia vonina nisy olo vaika any akalana. Zany ny tena fitiavanamana Roger fa tsy sadasada toa ny NC. Bon, ok. Tsy maintsy ora vaiko miaraka zany nareo. Atao ahoana moa raha izay ny hitanao fa mety? Fa inona mihitsy ny tianao atongavana Fa ny tiako atongavana ahoana Ka ny nandefasanao an'iny mpanoratra iny taty amiko taty fa inona indray? Sangany nandefa azy taty. Tsy misy idirako izany. Tsy haiko izay ny fanaranareo tany Tsaro fotsiny fa tsy afabela koa ianao raha maninona piray ombonantoko tsika amin'ny lafiny rehetra. Roger fa tsy efa tokony hatsahatra amin'izay ve ty adalana ataontsika ty Avelao amin'izay iaina amin'ny fiainako. Aza miteniteny foana rotony Tsy misy mihaly zany eo ary ale teo tsara ao amin'ny lohanao io fa tsy tokony lalao baolina ela intsony sika. Tsy azoko. Zany hafa ny taloha efa manamaso sy afaka mandehandeha njary zao. Fa manamaso sy mandehandeha ahoana? Amin'ny fomba ahoana? Ka iny mpanoratra iny ka afaka mitatitra zay rehetra ataontsika any aminy izy. Mino fa tsy hosahan'izany izy. Ohatra ny sotro be lava tango le riko.
ny olona malemy fanahy oatra ireny roger a tsy samandratra ny namana izany. Ary oatra mibabo amin'ny koangenao zany. Tsy fantatro to mandrendrika aloha ny fihetsiny e. Dia ampianao azy indray zany ny rafilahinjara. Inona moa ny raharahinao an'izay njara any ary tsy zakanao ilay manana rafy a. Tsy haiko a, efa vonina niatrika azy keo ny ety e. Ny ianao no adalàna. Adalàna ianao no nampianatra ampirafy tsy mahay mitantokana intsony ny foko. Miangavanao ary tony a, aza miditra ny amin'izany a. Zao roger le hoe nitody tsy misy ny atao no miverina. Ay, dia efa mampitandrina anao aho zay a. Oviana moa ianao tsy mampiororo ahy e a. Dia toy izany ny resaka ny fanaovanay. Tilozanao Andray kosa fa inona ny olana any amin'izany? aminao angamba tsy misy olana fa amiko nahoana no fatoranao amin'izany resaka tokony tsy misy idirako izany. To tsy nety tokoa aloha ny nataoko e, dia nifonako aminao nefa efa ela loatra ny eretako taminy, tratrako tamin'ny aina izy tamin'iny. Ary raha izy ny tonga alohany aminjara milaza fa mifanadaly tsika dia ahoana tsy ho fatin'ny alahelo tokoa njara. Amin'ny fomba ahoana nefa ny eonan'izy ireo? Njara ngeka tsy mivoaka ny trano e. Tsy mitsahatra miodina ny atidohan'ny olona ohatran'ireny ry madamo tony a. Na matory azy izy ny fisainany mikaroka lalana amandriana anao foana. Izy aloha dia izay mihitsy e. Fa efa nahita ny mombamomba le dikomarolina ve aloha ianao e? Tsy a, tena zavatra tsy mbola henoko mihitsy. Njara no nilaza fa lahatsoratra ny soratan'izany Paul de Cruyff izany nahita ny momba ny voalohany. Tokony ho hitanao ihany izany ny boky misy io lahatsoratra io. Efa nikaroako fa tena tsy hitako mihitsy e. Fa inona nefa mahaliananao amin'izany e? Ka hamantarana ny antony vidianany njara azy ka. Inona ny antony fidianany an'izany fa tsy mba naovanim-poizim-bola avokoa izany. To tsy mino an'izany a. Njara nge mikiry tsy mezaka ny miasa foana fa tsy mety mipetraka mihitsy e. Tsy mety mahomby mihitsy nefa izy. Ny olona mahita aza moa sahirana manao dosaziko maika fa izy. Manary madama fa tena mikotrika valifaty izy a. Pozina mahery vaika ange hono izy io e. Amin'ny fomba ahoana nefa aminao no anam-pozina ny Andro Roger? Sa zavy ianao ataony an'izany? Tsy haiko e. Tsapako mavesatra ny atmosfera manodidina anareo. To samy mifampiandrikendry toyany ianareo. Manahy mihitsy aho fa betsaka ny faharavana raha misy izay fipoahana. Efa ela ny tokantranonay mifeny faharavana e. Saritsara ny sisa. Asa raha mbola ho azo tsaboana ihany na andrasana ho faty sisa. Manitra izany rse a. Mba mikarakara kely ato e. Mandro se. Mahavita mikarakara koa seko. Se tia marina. Efa haiko tsy anjery daholo any fipetraky ny zavatra rehetra atao trano ato. Eny e. Fa fahasahiana be ange zany milalao afo zany e. Marina aloha zany e. Saingy izay ny azahako voalohany. Za ve dia voatery androlona foana vo isakafo kosa e. Rehefa haiko ny mikirakirandreo fitaovana ato an-dakozia ireo dia nalefa tamin'izay ny mpanampy. Dre, fa tsy tia verse le tavangy nisy le zavatra omaly. Zavatra inona? Le dikumarolina moa tsy tadidiko tsara ny anarany. Dikumarolina?
fa tavanginina aloha zany e tsy hitako ange zany lazain'izay zany tokoa moa tia natao ny seteto akaiky ny fatana gazy ity e ay izy iny ka fa hoana ary nakaiza daholo ny tao anatiny nampiasaina ka tsy zany akory ny vidanana azy ve ay nataoko fa tsy misy voalavo atao aminareo ato ary ny tena misiko na zany na tsy zany ahoana aloha ty hany-pikarakara in'sy ity e ay ve tsy ngery-taona ny fifambifonay androany dia mba manomana sakafo kely aho ho fankalazana azy e tsara kosa zany ry se a dia arabaina zany nareoko misaotra indrindra dia faly manasa ny se hiara-mifaly aminay mivady ahy aleo angamba andefa tsy mety zany inona ny tsy mamety an'izany e se koa dia efa mihafahafa tsy hoe mihafahafa ry se fa andro manokana ho anareo mihitsy zany a aleo anga tsy ho elingelenina efa hoe tsy maninona izany ho ahy izany hoe rehefa tsy mety amin'ny se moa atao ahoana e efa ho lasa lalana tsasakadiny avao tonga saina nampiasaina ka tsy zany akory ny vidianana azy ve ay nataoko fa tsy misy voalavo atao aminareo ato ary ny tena misy marina tsy ny vadiny ihany lazay ny zara fa voalavo bozininy eo efa haiko ny détermination anjara naleoko hitonona antsoina mpahafantarana azy tia loza mitatao eo amin'ny ainy tsy nandray finday mihitsy anefa izy ary farany dia novonono mihitsy ny telefona nahodiko andeana ny fiara dia nitonotony fiara nandeha mafy araka izay azoko natao a napakako sisy ny fiara rehefa tonjy fitohanana dia navelako teo nitohizako tamin'ny tongotra katoka ny antsoantso aho rehefa tonga teo am-bavahady fa tsy nisy namaly nitsambokinako ny tamboho dia niditra aho ka ina hoy no nikarakarainy mahalalako tato tamin'ity taona ty reo e ary nataoko fahadinao nge e toa tsy ny rahaba akory ianao anina rainako tsy adiniko izany akia miasa saina be fotsiny a fa inona ny tena mampiasa sainanao e maro rinjara maro be fa avelany daholo ange zany rehefa ohatr'izao e marina aloha zany e fa mahazo amin'izay ary ianao seza fa hotomiko reto sakafo reto e zaka moa tsy efa mahazo seza foana kia mankanesa amin'izay ary eny amin'ny latabatra fihinanany ny anao koa zany fa tsy raisinao ary zany telefona zany fa avela hidridridry fotsiny ao e olona tsy misy dika andre io e avelao ao fotsiny aiza koa nisy an'izany eto ndre vetivety fotsiny a zany a tony a zao telefona zao akia raisy vetivety aloha e ka tsy tahiresaka namin'iza na amin'iza aho azy zao ninonina antony aloha raha pitsondray androany tsika sindrirery ka finoy ary rehefa tsy ho raisina fa makadilo ny aino azo midritroka foana e eny akia ataoko raha izay nytianao ary atovy amin'izay mivavaka sakafo ary makany amahana anao a ai ataovoka efela foana ny antsika no mivavaka rehefa fotoana lehibe
toy ny sakafony karakarako. tiako be mihitsy ka misaotra indrindra rynjara. Fankafa anao no misaotra vady fa lenao na vady na tsy vady mila nkasitrahana ka tsy faly fotsiny arynjara. tena natsiaro sambatra mihitsy. tsara izany. Andeha ampandrosoy amin'izay ary ilay olona miandry eo amin'ny trano fandraisam-bahiny eo e. olona iza koa? Fa i Roger ka haiko angefa miandry anao ao izy. fa ahoana nafantarako an'izany ho ianao? tsy a mifona rynjara. Ny faditsika ny famaly rehefa andro fety toy izao. Tsy aleo ho tazontsika ihany izay fomba izay. Njara tena tsy misaina loatra ka mifona anjara. Andeha ho ahatsoa izy. Sa andao hidina any ary tsika? fa hoana nefa nahalalanao ny zava-misy mariny sa nitantarain'ilay mpanoratra namanao? Tsia. Za koa zagaga hoe nahoana izy nanafina tamiko. dia ahoana fotsiny? Vao henoko ny feon'ny fiara nanatitra anao dia korisa tamin'ny sezako nidina tany a. Somary taraikiraiky kely nefa fa toa tsy ndraikitra tsara nisy hatry ity sezitika voatery nandeha niadana. ka tsy niteny ary ianao nanamboarana azy? Aza tapahana olo ny teniko e. Rehefa hamono varavarana dia somary niahoatra. Somary avoavo ny feon'ny Roger ary niangava azy hiteny mora ianao. Nankoko tamin'ny varavarana ny sofiko. Saika tsy tafariko toy intsony nefa ny lohako raha nahareny teny-pitiavana nataonareo. Njara okizay aza miresaka an'izany intsony menatra anao. Sy mangina aloha ianao e. Efa ela ny fantapantatro fa nanitsakitsaka ianao tsara no ireo fofotsikara manaraka amin'ny fitafianao. Fa ny tena tsy tantoko rotony dia ny fahasahianao nitondra azy tato amin'ny tokantranontsika mihitsy a. njara ho a 3 andro ny sesy androany izay dia mandany ny ariva ny fampisangisangy eo amin'ny trano fandraisam-bahiny eo nareo. Eny na ilay daty manan-danja androany aza dia tsy vitanao ny nanaja azy. ka efa fantatrao izany ny zava-misy rehetra ka ahoana ny hevitrao e? Ny hevitry ny amin'ny inona? Hisaraka amin'ny venao dia hitsodranao anay sa ahoana? sa hitsodranao anay dia hisaraka aminy? Adalany tony foana ny manao izao fa iza tsy hisaraka aminy naroviana naroviana. Tsy vadika amin'ny voadiny fanaovanay teny amin'ny alitara. Normal be aloha anao raha tsy manaky ny hisaraka aminy. Iza ny karakaranao io? mangina ianao Roger a. ny fitiavany ihany tsy hisarahany amiko. Everinao fa tsy afaka mikarakara ny tenany mantsy izy io. Tsy miankin-doha amiko mihitsy izy. Tsotra be ngera izany e. Mandana rofy ny entanao dia ndao andeha. tsy andeha na hoaiza izany ho asa a. Mandrasa kely Roger. Andeha ihany nareo rehefa avy eo. andeha hoaiza e. zaho a tsy hetsiketo izany. Andesika ka. Fa inona mbola ilany lahy e? Hatramin'ny oviana moa ny milanao e. Ianao foana ny mila. Andao andeha rotony a. Sady miandry ny ampiororona toy ny mahazatra indray ianao vao andeha. hatramin'izay ihany no adala tsy nahatohatra ny fandrahonanao. Fa androany tsy ho azonao amin'izany intsony a. Satria veto njara dia mody manday ianao. Tsy fampy ve izay nandefonanao azy avao ivozy izay e. Tonga dia teny amin'ny vatana amin'izay fa efa lasako ny fonao e. Tsy mila milaza na inona izy ka. Fantatro fa tena dia izy. Haiko ihany koa fa diso marefo loatra izy. Hany ka tsy nahatohitra rehefa nizizo ela taminy ianao. marary be ny lohako ka. aleo aho hisotro kely amin'ity whisky ity. Hevitra mety izany a. Sady arosage kely ny pour la route. Mahery tsara
raha kosa zany taoko zany ity karazany ity koa ny tena ankafiziko ka hita mihitsy hoe mitovy fitiavantsika ro lahy ira ihany ny toaka fisotro dia ira ihany ny vehivavy tiana tsy tia loatra ny whisky io aka izany hoe ho anareo ny tena nampividianako azy io fa ho anay ahoana hosotronareo ka fantatro fa tsy maintsy misotro kely amin'ny verynareo isaky ny miditra ato amin'ny trano fandraisam-bahiny ato teny mpisinonao zay ie tamin'ny dikomarol ny docteur Link voalazanao azonao antoka tsiana fa tsy maintsy andalato zay ao anatin'ny atelona vetselaka fa tsy fantatra lahy dia tsy mahafaty afa-tsy voalavy ihany io poziny io raha le composé 42 ny nalalininy manokana tsy misy haiko ange zany zavatra resahanareo zany nihinana pozina zany ve zay tsika ka za koa fa miandranareo faty aho vao hidokany anjarako farany anjaranao farany ahoana hafa kely ny principe actif ny dikomarol tsy mahafaty izy natao be fokoka aza tsy mampaninona ny mahatela azy indray mandeha apahany kely eo anatin'ny 3 andro misesony mampandaitra azy fa ampitahorana fotsiny zany tontony efa hoe ny voalavy ihany ny matiny io poziny io nisy ny composé 39 talohany composé 42 zay malaza indrindra rehefa mety ho vertebre nefa dia maty daholo tamin'ny pozina voalohany io zay ny tsy maintsy nanafiainana azy reo mpianatry miyoshika ho ah ihany ny manana azy ary ny vity tany dia anomboka ho sepitsepitra amin'izay nareo tsy vaniny lahy azao ataotra kely sisitsika dia hijoro eo amin'ny fitsarana ho hita eo zay tena meloka narinjara anomboka hivoaka raha tsy moramora ny vava sy ny oronareo noho ny hémorragie interne io tokoa eny matoko lahy manjaviny izay jerenareo rehetra kokoka kely dia mandora tsy tara loatra kory ny fahatongavako fa nisy nanidy avy eny anatin'ny varavarana teo amin'ny varavara-pitaratra no ny tazana nikotrokotrohako ny varavarana fa tsy nisy ny raharaha ny fanojo mihitsy no masoko sy njara fa tsy ny raharaha iny aho to nanome tsiny aza le fijeriny to te hiteny hoe fantatra se daholo ny marina nahoana ny nafenina tamiko nanome lamosina roze ka tsy dia nisy tsinjo tsara fa-tsy ny fiolakola sy ny fiokokany ny fanitsy tsara koa sy njara sotony hitako tsara ny fiankohofa ny tomany ny fompona teo aminjara tsy namaly azy njara fa ny ranomasony koa no nitsony any endrika ny tavany nogoanjara ny anjara verany farany dia nofihiny mafy ty vady maditrany tsy nahihetsika teo intsony ary tsy nahavita ny antso ny mpamonjy vona raha tsy votsitra teny an-tananjara le verany sotrony ka ny kodita amin'ny tany natolotry ny Orange. natolotry ny Orange. ny anjara verany farany tantara mitoy nosorata ny Arnofy novy aloha amin'ny nanja niaraka tamin'ny Zoma amin'ny Rina Ralala Christophe Rabearmanana nandray feo mamy arivony nandrindra raha teknika aro na natontosa nanja raha safindrakoto